20. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy nivavaka tao amin'ny toerana iray. Ka noho nisatra izy, dia hoy mpianany anankiray taminy. Mba ampianaro hivavaka izahay Tompo, tahaka ny nampianarany izany ny mpianany. Ary hoy izy taminy, raha mivavaka ianareo, manaova hoe, raio, ho amasinina ne ny anaranao, ho tonga ne ny fanjakanao, omeo anay anio ny hanina ilaina isanandro, avelao ny fahatanay, fa izahay koa mamela izay rehetra nanao rasy taminay. Ary azaveranao resy fitaoman-dratsy izahay. Dia hoitray koa izy taminy, raha misy aminareo manasakaiza makao ao aminy misasakanina, ka manao aminy hoe, ry sakaiza, ampisangory mofotelo aho, fa misakaizako nandeha rivahiny ka tonga ao amiko, nefa sy manakatotra azy aho. Ary ilay ao trano kosa marika na hoe, aza manahira anahy, fa ny varavarana efa mihidy, izaho sy ny zanako efa tafandro, ka tsy afaka hifoha hanome anao aho. Lazaiko marina aminareo, fa raha maharitra mantondona izy, na dia tsy hifoha hanome azy noho ny fisaikazany aza ilay ao an-trano, dia hifoha hanome izay ilainy noho ny fanaovany lemozy. Ary hoy zaho aminareo, mangataha dia homena ianareo, mitadava dia hahita, mantondona dia hovohaina, fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovohaina. Iza aminareo no ray hanome vato zanany, raha mofo no angatany, na hanome biby lava azy, raha hazan-drano no angatany, na hanome maintoka azy, raha atody no angatany. Koa raha ianareo na dia rasy tohinina aza, mahalala manome zava-tsoa zanakareo, tsy mainka avany rainareo izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka azy aminy. Izany ary